Izay ny amin'ny vaovaon'ny toetrandro fa mbola ny enina isanjato ny tokantrano any ambanivohitra ihany hatreto no mahazo famatsiana herinaratra. Lahara-pahamehana ho an'ny governementa ny fampiasana ny angovo azo havaozina sy ny famatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra. Claudia Rasolson sy Mami Rasoana. Manodidina ny 12 isanjato ny mponina no mahazo famatsiana herinaratra ary ny any ambanivohitra no tena ambany ny tahan'olona misitraka izany herinaratra izany. Tanjon'ny ministeran'ny angovo ny ampiakarina ho 70 isanjato ireo tokantrano mahazo famatsiana herinaratra moderna amin'ny taona 32. Efa vonona ny teknôlôjia raha ny fantatra fa ny famatsim-bola ny mbola olana eto amintsika. Efa nisy kosa nefa ny fanapahan-kevitry ny governementa. Misy fanapahan-kevitra niraisy governementa malagasy zany tamin'ny conseil de ministre tamin'ny tapabolana ny hoe indray andraikitra ny governementa amarana amin'izay anafitra amin'izay ty tsy fahampino ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara ity. Raha eto Antananarivo dia amin'izao fotoana izao tsy misy tsony ny fahatapahan-jiro isika noho ny tsy fahampino ny herinaratra. Raha ny angovo azo havaozina izay no resahana dia manana ny herijikany tokoa i Madagasikara. Potentiel na ny hoe otrikairena amin'ny resaka famokarana herinaratra na angovo eto Madagasikara dia manana tsika zany eo amin'ny resaka rivotra 200 mégawatt 200 mégawatt zany ny potentialité tsika eto Madagasikara raha resaka éolienne na avy amin'ny alalan'ny rivotra izany. Ngeza zany raha ho an'ny toerana tahaka ny Madagasikara. Ny resaka masoandro indray dia manana sika ny atao hoe ensoleillement annuel 2800 heures annuel. Iny lafiny andrefany rehetrarehetra Madagasikara iny zany manomboka hatrany amin'ny faritra atsimo andrefana no miakatra menavaratra hatrany dianahany dia afaka anaovana an'izay daholo. Zany tsy misakany hoe tsy azo asiana aty Antananarivo na ny amin'ny faritra atsinanana iny fa iny zany ny tena manana an'izay otrikairena izay. Ny sekretariat mpanatanteraka ny ADER na ny agence de développement de l'électricité rurale dia nanorotsorotra ireo vina eo amin'ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra. Nanambara ny ministry ny rano ny angovo sy ny akoranafo fa tokony ampidirina amin'ny fotoam-pivoriana faharoa ny parlementa ny fanjiniana ny lalàna mikasika ny angovo.